Ny pejiny toe-karena kosa indray tsy nisy ny andramena lasy intsony tato anatin'ny 3 volana io no fanazavana ny entin'ny filoham-pirenena omaly. Mitsipaka tanteraka izany kosa ny avy ao anivon'ny Alliance Vargasy indroa isan-kerinandro no nisy ny fikasana sy famondrana toerana an'ireo tahirina andramena tany amin'ny faritry Mananara sy Maroantsetra etsakilany. Vao omaly maraina sambo iray lehibe antsoina hoe Minifenga izay mahazakatra ny amin'ny 200 sy 9,000 taonina no nampiakatra Bois de Rose ampilamina tany Sainte Marie. Sambo izay fantatra fa mpandeha any Singapour rehefa nandritry ny 3 herinandro no nijanona tany amin'ny morontsiraka i Sainte Marie fanatetiana. Madio ny fianakaviana Rajonarymampianina amin'ny resaka Bois de Rose. Tsy manao afera momba izany ny zana noho ny filoham-pirenena omaly. Efa voafehy ihany koa ny resaka Bois de Rose. Le hoe fansorapotaka ny folo sy ny fianakaviana io ny sakafona isan'andro. Indraindray moa dia efa mieritreritra hoe tsy maintsy lohana an'izany moa ny folo sy ny fianakaviana. Fa izany milaza aminao fa raha resaka hoe Bois de Rose io, angamba izany ko mbola tsy hitako izany Bois de Rose izany, endrika izany Bois de Rose izany. Fivoahany arena mivelona ary resaka hoe le Bois de Rose teo. Vao nisy tratra antika, efa tena miadana antsika. Mba lazao hoe tao anatin'izay 3 volana farany izay, nisy nandeha ve? Tena efa mba miady tsika. Tsy vitan'ilay andro ilay ady. Rehefa nitenenao tamin'ny mois de février, mbola nisy nandeha mois de mars, mois d'avril dia fa izany izy ity. Fa filoham-pirenena moa no irery no dia anaraka amin'ny sambo iny dia ajanona dia zavatra misy tokan'entana maro samihafa miara-miasa ao anatin'izany. Tsy nisy intsony marina ve ny andramena nivoaka tato anatin'ny 3 volana farany. Teratany vahiny mpizahatany tany Sainte Marie naka ireto sary ireto. Sambo sinoa iray nampiakatra ampilaminana Bois de Rose izay hita miavaka sy mazava tsara. Omaly maraina tamin'ny 10 orana no nakana ny sary. Général Cargo Ship mitondra ny anarana Minifeng IMO 916 3051 no ny famantarana ity sambo ity ary mpivezivezany amin'ny fahadranmasin'ny Azia ity sambo ity. Mampiakatra Bois de Rose ary miariary izany. Mandainga ve ny filoham-pirenena sa tsy maharaka ny tena zava-misy marina momba ny tena zava-misy? Ny mpanolotsaina azy ve no manipy hoditra-kondro sa inona afenina ny raharaha tahaka izao no ny firaisana tsokombakomba? Sambo goavambe ity Minifeng ity ary misoratra amin'ny sampam-pandraraha iraisam-pirenena momba ny zotra an-dranomasina. Izany hoe tsy olon-tsotra nampanao afera madinidinika no afaka mampiasa izany, fa tsy maintsy olona manam-bola be ary lava tanana ihany koa. Raha tena nandray andraikitra ny fanjakana, aiza ireo gros bonnet, aiza ireo mpanam-bola be, mahavarina ihany ny zava-misy, tena vonona ny ampitsahatra ny tia afera Bois de Rose ity ve ny fanjakana? Sarotra amin'ny fanjakana ny anarina tanteraka ireo mpanondrana antsokosoko andramena, raha ny voalaza ny ministra ny tontolo iainana teo aloha, no ny paikady sy ny tambazotra apetraka izy ireo herinandro lasa izay. Ny eo anivon'ny AVG na ny Alliance Vargasy izay manamafy fa indroa isan-kerinandro ny fikasana fanondranana miampy ireo famondrana tahiry 3 volana talohan'ny farantaona raha ny tany amin'ny faritra Mananara no resahana. Ny zava-misy izany dia izao tsy lavina fa nisy tentative d'embarquement marobe nanomboka tamin'ny Desambra. Ny tentative ny marobe izay aloha ny azonay amarina. Tao anatin'izay 3 volana izay efa rehefa natao ohatra zany ny azonay fotsiny dia tsy latsaky ny indroa isan-kerinandro ny fanambarana ataon'ny olona eny toerana. Dia amin'ny hoe misy an'izao indray. Farafaratsiny ireo fanambaran'ireo mikasika déplacement na stock. Izany hoe famindrana stock iandrasana an'ilay tena fanondranana lehibe. Mandainga ary ve ny filoham-pirenena sa tsy misy tatitra tonga ny aminy fa manao izay tiany atao ireo tompon'andraikitra eo ambany fahefany. Tsy hay ahoana ny toy ny ity raharaha ity resy lahatra amin'ny firoson'ny ady amin'ny fanondranana andramena ny filoham-pirenena eto Sainte Marie anefa tsy tahotra tsenatra, tsy misy mihetsika ny mpitondra fanjakana manoloana ny ataon'ny sambo sono tahaka izao. Raha tsy ahivina sambo iray Minitailang no voalaza fa tratra niaraka tamin'ny Bois de Rose ny herinandro lasa teo tany Maroantsetra. Tsy mbola misy na dia olona iray aza voasambotra tamin'ity resaka ity na niaran'ilay lalàna 124 ohatraohatra ray na ny fidirana amponja mandritry ny roa taona sy ny fandoavana avoroeny ny vidiny andramena naondrana. Faraky ny efa narahina tany anatin'ireo lohatenim-baovao simba ny 500 ny vokabarin'ireo mpamboly eny be tsy mitatatra vokatry ny fiakaran'ny rano tsy havita taona izany kanefa miantoka ny sakafon'ireo tantsaha fa tiantoka ho azy ireo ihany koa ny karama alain'ireo mpiasa tafiakatra ray alina ariary isan'andro izany amin'izao fotoana izao raha toa ka mandinona ny 3 ariary izany teo aloha fanatediny Mikaela Ramarila.
Roboka rano hatreny amin'ny valahana ny fakana ny vokabary etỳ Ambodimita ary mampitaraina ireo mpamboly izany. Ny fiakaran-drano be loatra nandritra ny fotoana ny rivo-doza lasa teo no anton'izay. Tsy maintsy alaina tsikelikely araka izany ny vokatra noho ny fahabetsahan'ny rano ka antony nampiakarana ireo mpaka ny vokatra ny karamany. Nenay izao tia ketsanenina fa mbola misy anaty rano fa mangatsika ny olona dia miakatra dia izay vita dia atao ohatr'izao satria dépense be manao azy. Dia raha hoe vokabary niakatra zao hoe tamin'ny heritaona sy tamin'izao dia hita mihitsy fa tena atsasamanila zany very daholo. Raha atao hoe eo amin'ny 2 taona ny azonao tamin'ny heritaona, zara ianao raha mahazo atsasa-taona latsaka sisany amin'izao. Arak'izany isan'ny olana hitambaran'ireo mpamboly vary ny fampiasam-bola izay mitombo 3 avy eny ny volana ampiasaina tamin'ny taondasa. Olona enina nefa vao mahavita ny asa. Raha 3 ariary isaky ny olona izany tamin'ny taona lasa tafiakatra R1,000 isaky ny mpaka ny vokatra izany ankehitriny ary 5 ariary kosa ny hofan'ny lakana ampiasaina iray andro anangonana ireo vokatra. Ho an'ireo mpamboly isan'ny vahaolana ho azy ireo ny fanetsana mialoha. Tokony alefa lolo zany le rano dia mba vokatra 5,000 vazy. Ohatra hoe desambra zany tsika dia efa fararano. Nampiakatra ny vidin'ny vary eny an-tsena araka izany ny fiakaran-drano nandritra ny fifanesen'ny orana maromaro sy ny rivo-doza teto an-drenivohitra. Voateny hatrany ho fototry ny fiakaran-drano eto an-drenivohitra ny fanotofana tany amin'ireo tanimbary manamorona ny lakan-drano. Tsy mbola hita mivaingana araka izany ny fanarahana izany fanotofana izany ka ireo mpamboly no lasa